Mpanakanto Black Nadia dia tsy mbola fay ihany amin'ity resaka buzz lava ity hoy ireo mpankafy azy raha vantany vao nahita ny zavatra izay nopubliena tamin'ny iny androny omaly iny ka nipitsipitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka ny fanatsipiko tiram-piantohana dia ny mahakasika ny Black Nadia sy ny fitiavany buzz no imatesantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndaolo fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto samy manana ny fombany ny rehetra any Sudan Atsimo anatin'ny foko Dinka dia tsy manao lakozia ny vehivavy rehefa manambady raha tsy afaka efatra taona na dia eo aza ny vodiondry izay manodidina ny omby 50 ka hatramin'ny 200 dia homena haja manokana ny vehivavy satria vao vita ny lanonam-panambadiana dia tsy miasa sy tsy manao lakozia izy mandritra ny 4 taona mandritra izany fotoana izany dia miala voly izy miaraka amin'ny namany ary mandinika ny toetra ny vadiny ny anabavin'ny lehilahy kosa no manao ny lakozia mandritra izay 4 taona izay ahoana ny fahitanareo an'ity fomba amampanao any Sudan ity mety amin'ny malagasy ve izao raha ohatra ka ampiarina ao Madagasikara sa ahoana no fahitanareo azy malaza be ary matety pitenitsika foana ilay hoe l'amour na pas d'âge ankehitriny kosa dia tena mipetraka izay hoe l'amour na pas d'âge izay zazavavy iray izay vao 20 taona no nanapa-kevitra ny hanambady lehilahy 70 taona mahagaga ary tsikaritra tatoato fa ny lahy antitra no mahazo viavy tsara nefa tanora raha oharina amin'ireo bogosy izay mbola maro célibataire no sady tanora raha aminao tena ho fitiavana ve sa fitiavam-bola sa inona no ambadika an'izao resaka l'amour na pas d'âge izao satria mantsy ny zatovolahy dia te hiaraka amin'ny vehivavy efa lehibe indray ary ny zatovovavy te hiaraka amin'ny lehilahy efa lehibe izay sa ve reraky ny aretim-pitiavana sy jalim-pitiavana izay mahazo azy ireo amin'ny fiarahan'izy ireo amin'ny samy tanora izay izy ireo ka izany no mahatonga azy ireo manapa-kevitra ny hiaraka amin'olona izay efa azo lazaina fa matotra kokoa sy lehibe taona kokoa noho izy ireo izay amin'izay eritreretin'izy ireo mba ahazon'izy ireo izay tena fitiavana sy tambitamby izay andao amin'izay ara ho resantsika ny mahakasika ny mpanakanto malagasy sy ny fitiavan'izy ireo eo amin'ny resaka buzz isan-karazany izay mba ahatonga ny mpankafy azy ireo ho taitaitra sy hanarak'izy ireo isan'andro tsy ankiato izao manoloana an'izany rehetra izany dia maro ny mametra-panontaniana amin'ilay hoe moa ve tsy malaza raha toa ka tsy asiana an'izay resaka buzz zay ho an'ireo mpanakanto malagasy izay zatra sy tia manao an'izany resaka buzz zany sa ahoana ny tena marina no tena tian'izy ireo hatao ao ambadika an'izany fanaovana buzz rehetra isan-karazany izay efa matety pitranga izany tsy vitsy amin'ireo mpanakanto izay miaina ao anatin'izay resaka fitiavana buzz zay moa efa nisedra olana mafy tamin'iny fotoanany nahalasana ny mpanakanto iray izay kalaza iny fa tsy hotononoketo moa no anaran'izay mpanakanto zay fa efa fantatsika rehetra angambany izay anaran'ny mpanakanto izay nodimandry nindaozin'ny fahafatesana voatsila izay
maro tamin'ireo mpankafy no nanakina mafy any mpanakanto Blacknadia tamin'izay fotoana izay amin'izay resaka buzz zay moa no niandohany iny olan'izy ireo iny nefa taty aoriana dia maro ny olona izay nanome tsiny sy nitorabato any Blacknadia ary mandeha nitondro molitra etseroa amin'izay resaka tsy fifankatiavan'izy ireo zay sy ny maro hafa atao ihany koa resaka mosavy isan-karazana zay izay nivoizin'ireo olona mpankafy daholo izany nandritra izay rehetra izay nefa noho ny rehefa aveo samy niezaka nanazava ny tsirairay ary nisy ny fijorona volombelona mihitsiny tamin'izany fa buzz fotsiny ireny natao hatramin'izay ireny fa tsy misy akory izany hoe resaka ady sy ny maro hafa izay nambolena atao anatin'ny sainy mpankafy azy ireo izay ny mpankafy anefa tetsy andanin'izay dia tsy nahalala akory izay fisiany buzz zay fa nieritreritra fa zavatra tena misy marina no ataon'izy ireo ao anatin'ny izay adin'izy ireo zay ka tena nino sy nanantena ny rehetra fa tena miady izy ireo nefa kay buzz fotsiny ireny rehetra ireny efa nahita faisana ary ny gogogo ny tomany mihitsy ny mpanakanto Blacknadia tamin'izay fotoana izay nefa aty aoriana dia mbola ahitana taratra an'izay fanaovana buzz zay indray tamin'ity herinandro ity izay nataony mpanakanto Blacknadia tao amin'ny pejiny tao namoaka ny sarin'izy sy Asany Carter izy tamin'iny androny afako maly iny fa hoe niverina niaraka indray izy roa fa natambatry ny kosy moly indray gaga ny rehetra fa tsy tao intsony ilay sary tamin'iny androny omaly iny ary namaly ny mpanao gazety Asany Carter fa sary efa taloha be iny fa tsy niverina niaraka izany izy roa ireo amin'izao fotoana izao arak'izany dia tsy mety fay sy tsy mety makalesona amin'ny fiainana angambany ny mpanakanto Blacknadia amin'izay fitiavana te amorona buzz zay hoy ireo mpankafy azy raha vantany vao nahita an'izay resaka sarin'izy roa izay no publiena atao amin'ny pejiny Blacknadia izay raha tsy ivona ny tantara dia nalaza be iny resaka ranomaso tsy riditra any Blacknadia izay nigogogo nitomany tamin'iny fisarahan'izy roa mivady iny izay tena namparary ny fony mo izany fisarahan'izy ireo zany satria niandrandra sy nanantena mafy Blacknadia fa nahazo lehilahy tena izy fa kay tsy izy akory nihazo rehefa aveo fa mbola tsy anjara angambany matoa nisaraka araky ny voalazany ihany ao anatin'ny tononkirany amin'ilay hoe tsy anjara fa maharary izay ny masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa